tantara foronina eto amin'ny radio Don Bosco. Tompony andraikitra sy mpanatotosa Anjary Levo. Nosoratandrandria Miadanarivo. Fanatsafana fahasalamana aloha no naroso vao nitoto eo amin'ny diako tamin'ny valala fotsy ary dia niafara tamin'ny tsao marobe teo tanàna. Hita ho sako-diavatra be ihany reto ray aman-dreny no ny nanaovany Ravelo ny antsy azy hoe tonga ne izy io ray olona kanjo lazainy izay famotorana nandrasanareo azy. Oka re izay anaka fa ianao koa izay feoetin-drivotra ve ho hitana ho samborony. Hoy rainy. Ka nahoana no samborinareo? Efa vita iny fa aoka ipetraka eo. Hoy reniny. Za tsy manaiky kosa ka. Hoy Ravelo ny dongy. Dia tsy nisy namaly ny teniny. Samy angiangy foana teo izy efa mianaka. Za mody tsy nalala fa toa ny andro fotsiny ka farany dia hidadako no nanao teny fanazavana foy tamiko ny amin'ny tsaobe teo tanàna ary amarana ny teny tamin'ny fonana teo amin'ny Ravelo. Ka na ratsy na tsara zany anaka tsy azonao aoriana tsy akory. Ireto no anao ka atao ahoana? Ao ka amelanay ianao hoe tsaroa fa tsy tompo fahendrena intsony anie izahay izao fa hiantsoroana manoatra noho izao aza. Andeha taizantitra anie ianao hoe ny fompona teo amin'ny Ravelo avokoa izy efa mianaka. Hitanareo maso teto anie. Hoy ny vadika. Ny fanaovam-beloma tamin'ny teny lany erantsika rehetra nefa dia nitsoratsy na helin-drivotra no nasolonareo ny marina fantatrareo. Za samba mafy ny alaheloko teto nefa dia za orindray no tezeranareo. Oka izay, hoy tsy azo averina tsony ny vita fa aoka ianao ifamela amin'ireo ray aman-dreny ireo. Ay kosa ve dia ho tamirainareo tahaka izany fotsiny izay ratra be nataonareo tato am-poko izay? Hoy Ravelo sady nygoigoika ny ranomaso teo izy. Samy nangina ny ranotany fa vela aloha izy hitomany teo hamoaka an'izay nitambesatra tao am-pony. Reny no namipihana azy teo sady ny fonany nanafosafo. Rafika azo nanitsana re iny. Hoy neny. Ka ny sisa na mpandrina. Nareo neny vavolombelona teto hoe ny tokony hiaro nefa nanampitrotraka ka nampanjaka ny tsomarina ary nampitombo ny fahoriako. Aoka re izay anako. Hoy rainy. Tsy haintsika rofiny intsony iny fa ranon-draraka marina izany hoy fa rano amin'izay fa tsy tera-tsony ninina. Ny tsaotso marina mbola hampangasiasy an'izay nanely azy any rehefa iseho ny tena marina. Fa inona koa re olona ny vaovao hafa koatra ny tsao mbola tsao ihany koa anaka. Hoy ny Ravozandahako. Misy olona milaza ho mpanao fanjakana mitety tanàna ka manangona ny vola farantsa rehetra taloha fa tsy olona antsony ono. Vola vaovao navoaka ny fanjakana frantsay ihany ono sisa no hiasy ary araka mibaiko azy nono dia ho saziny izay mbola mitahirina mampiasa n'ireny vola tsy lany ireny. Ka sao dia tsao be hafa koa izany.
aiza moa no ahafantarana an'izany anako. Efa hareko elany eny ny hoe anolona ny vola tsikelikely ho vola frantsay e. Nefa tsy mankasy todina toy izao. Mety ho mpanararotra te handroba vahoaka amin'ny fanambakana koa zany. Asa ry anaka fa izay bado moa Efa nomenareo azy ve zany ny volanareo? saika lasa ho maly hariva fa diso alina ka anio maraina izy no tonga eto amintsika. Andriamanitra tsy tia ratsiny tsy nahavery ny volanareo. Ampetsoa raha voatonyo izy ary vorio aingana ny fokon'olona. Indrindra ireo izay efa nahazahoany vola. Rehefa nadivy isan'atrandro tokoa, indreto olona roa lahy nentin'ny rafozako no nakao tokantranonay ary nampandrotsony ny vadiko tsara teo varapatana. Ny anankiray tamin'ireo roa lahy ireo vao nijereko dia fantatro teo amin'ny bikany sy ny salovatavany. Izy io indrindra ilay olon-doza mpanao dika filana tany amin'ny tobon'ilay vazabe. Le nampanao sonehanay ny taratasy maromaro nanovany 30 andro anjary 20 andro. Ary nanafoana ny paosinay tamin'ny karamano laingana fa efa voaloha avokoa ady nahafa-po tanteraka amin'ny fitondrana tao. Nio tana ray ihany ny voko. Nefa satria to tsy nahalala izy na nody tsy nahalala dia mba nodiko tsy taitra koa fa tiako hitandray izay dika filana afitsony amin'ny lalam-panjakana. Reto anaka misy hiram-panjakana manangona ny vola ratsy rehetra hono ka sao dia mbola misy vola atao aminareo? Vola ratsy ahoana moa zany tompoko? Zany hoe ireo vola faransa taloha Andriamatoa, ireo vola tsy navoaka ny fanjakana frantsay a? Misy tokoa tompoko lahy. Misy kely aty atsikinana aty ary misy vitsivitsy ao am-bata. Ka ahoana indrindra nge no ataony amin'izy zany? Voaingana re Andriamatoa raha misy fa mitahiry loza. Hoy ireo. Fantatro tsara ihany ny tany mafana zao ka everyn'ny fanjakanao mpikoma nge izay mampiasa vola tsy lany e. Sisy tany nagadra lava mandrapafatiny zao ny valy keliko ny mpikoma raha tsy tifiriny eo aza. Mahatsiravina tokoa zany tompoko lahy isany. Ka ahoana sy ahoana ary moa ty fanangonana mbola ataonareo ty? Moa ve misy sanda ny vola raisinareo? Misy tokoa tisindray izao. Ka ariary misolo ariary ve? Aiza re zany Andriamatoa, tsy mazava aminonga fa vola ratsy nge no solonay vola tsara e. Ka ohatrinona kosa ary re zany tompoko? Farantsa-folo misolo ohatrinona zany e. Raha ny tena baiko azonay aza dia asain'ny raofo-potsy ny vola rehetra fa noho ny mahasamy gasy antsika zao dia mba manome sanda ny kelo anareo ihany zay. Raha farantsa vola fotsy 20 no menareo dia solonay farantsa vola mena ray. Farantsa volamena tahaka ty ve? Hoy sady namoaka vola ariary 4 vaovao ah. Tahaka indrindra fantatro tsara ka. 20 ariary solonareo ariary 4? Indra fonge zany fa ny tenin'ny mpanjakana aza manao hoe raofo-potsiny. Azafady ary tompoko lahy, aseho kely hoe izay gazety-mpanjakana namoaka an'izany. Lalàna tamin'ny daty oviany zany. Tsy misy lalàna nivoaka an-gazety nge fa baiko nivantana taminay ny rany e. Atao miseho tsy atoko mpanao fanjakana koa zato ianao zato. Tandremo fa maly ny moro andro nge ty raharaha ty ka tsy hainjazy e, tsy haim-behivavy. Sanatria tsy hoe tsy matoky akory tompoko lahy isany fa isavazavana ny raviny no ahitana ny fotony. Miangavy ary zay mba aseho kely izay taratasy mahampanao fanjakana anareo. Sahazavatra ianao Andriamatoa, mba azovo moa zato ianao no isava-karatra mpanao fanjakana. Azafady ary tompoko mba aiza izay boky anoratanareo ny volam-panjakana voangonareo.
teny aloha izy roa lahy ka nifampijery kely dia notitezitra. Namono vorona tamin'ny raombavabe tsy nisy oatra izany. Asino ny afa manelingelina mpiasam-panjakana etsetra. Dia nambarako azy fa efa nahita io lalàna io tamin'ny gazety aho. Saingy fisarihana tsikelikely ny voalazo fa tsy fanangonana keriny. Ary tsy rofim-posiny koa fa andeha amin'ny sandany ara-dalàna. Zaho ankehitriny izao tsika raha tianareo dia hiaraka ho any amin'ny birao-mpanjakana izay naneraka anareo ka ifanatrehana eo ny amin'izany raha sanareo. Atsoa ny fokon'olona hiaraka amintsika samy hitondra ny volany. Zay hiasa noho ny voanay e, ka tsy andanandro aminareo fa rehefa tsy hanome vola ianao dia lasa zay. Ny voakaingana izy roa lahy ary navelako andeha. Nifidiny zoron-trano izy ka saika ilefa. Nefa tsy navela ny fokon'olona fa ny fanakanany. Tsy ilaitra i Goaibe. Hoy ny olona. Ay mpisandoka reto. Tota kely, jiolahy miakabohitra. Nentina teo tokotany be aloha ifanazavana tamin'ny vahoaka teo. Tomefy ny olona ary nalatsa ny afovoany teo izy roa lahy pisoloky. Samy mibabababa teo avokoa ny efa voany. Ao zany manana farantsa 100 ka farantsa volamena 4 monja no sandany. 900 ariary zany. Nanana ny tsy ampy 20 dia tsy nahazo na kely aza fa niala maina. Samy nilaza ny volana voakany teo ny olona tsirairay sy ny sandany kely ny ray sy ny avy koa. Za amin'izay nanoratra izay nolazain'ny olona. Ary akory ny agagan'ny mpiray tanàna nahita ty zamba ny tanam-perina sy taratasy toy ny mpitana birao vita fianarana iny. Ny nanjoa mavo sy ny ray aman-dreny ny lalina. Ny azo ny be indrindra ny vola lasan'ireo pisoloky. Anatona isoratra moa matikambo. Tsy anatona indray very arena. Tapitra avokoa ve anareo namoaka vola nirofony reto irako ny fanjakany reto? Hoy aho. Tady dio so mbola misy ano any ka tsy olo ny vahoaka. Very volana izy tsy vita ato e. Ny safosafosirana teo le dadany mavo ary tsy mikambany tonga ho voasana anatona. Ny anay anaka. Hoy izy. Vola be no lasany a. Ohatrinona tompoko? 400 ariary. Tsy marina zany e. Hoy izy roa lahy mpisandoka. Tsy nisy olona nanambola 400 ariary teto amin'ity tanàna ity. Fa ohatrinona kosa zany ny azy araka ny fitadidianareo azy. 500 anga izay. Ny 400 ihany no soratako. Hoy aho. Fa any nareo mifanazava. Dia nanao taratasy fanazavana an'izao soloky nandaniny harem-bahoaka izao ka nasaiko ny soniavin'ny olona voasoloky rehetra. Tsy nisy nay nanoratra ka dia nasaiko nanao lavitondro. Tadidinao ve ny lavitondro tany amin'ny tobon'ny vazabe karavasy tany Ambodinangavo? Hoy ihany todika tany amin'ilay mpandika teny fahizay fa tonga pisoloky indray ankehitriny. Nivandravandra izy ijeryaka. Te hitadidiny endrika angamba nefa tsy niteny fa niondrika fotsiny avy eo. Akarina ve ty tompokilay ka any amin'ny fanjakana naniraka anareo nareo no androtsaka ny vola nangononareo taty? Sa no rarapevana eto nareo ka amerina ny volam-bahoaka? Oka atao rarapevana e. Hoy izy roa lahy. Averina ny volany dia averina ny anay. Tsy ekena. Hoy indray ny fiorako ny vahoaka. Tsy maintsy akariny rehefa mampahoriny madinika. Mihinana ho valala tsy mandadiarina. Manosim-potaka ny fanjakana. Pisoloky sy mpangalatra. Mpanelitsao, manimba saim-bahoaka. Mpitsetitra ny hainy namany. Tsekena e. Natolotry ny ray aman-dreny teo tanàna ny taratasy. Sy izy roa lahy dia nasaiko ny rava ny vahoaka fa mba hiala sasatra kely noho ny fahavizanako fa vao tonga ny alina io. Nisotsotra teo ny vahoaka sady niorakoraka hoe Tsy ilaitra Goaibe. Velona ihany indray inga. Nahazo andriankinana ny vahoaka.
Niasa be raha ny tanàna andritra nyny tontolo andro iny noho ny amin'ity zanahy soratra. Tsao be indray, saingy mba tsao tsara. Tsy nanosy potaka intsony fa nanosy menaka kosa. Io ny nandeha nianatra le tsy tahita tato an-tanàna iny. Zany ny tsao be naeleran'ny tanàna ary nitarina ipolo injato eny. Tsy maintsy mila tsao ve ty saim-bahoaka ty? Hoy Ravelo tamiko. Eny, hoy tsy maintsy mila tsao izy. Tsy misy fomba hafahitany fanelezan-kevitra marina tsinona ka. Ka raha mahay mamaky boky amangazety zany ny olona dia ho foana ho azy ny tsao. Raofina nefa zany. Tsika aza vao ambolana vitsy mba nahavaky teny. Ary iza koa ty hampianatra azy nefa. Fa isika ka. Savy ianao. Anantony izy sa ianao no iantso? Asa, zay atao mety avokoa. Na izy no anantona na ianao no iantso. Zay atao tsy mety avokoa fa mbola hiteraka tsao be hafa koa zany. Tsao hoe ahoana indray? Asa, toy ny hoe tsy fahafiriny. Tsy fahafiriny izay mahay ve ka mampitamby? Za nga ampitamby. Mety koa hoe tsy fahafiriny mahay ka dia mirery antso olona ampidera-pahaizana amin'ny bahoaka. Asa, toa tsy maintsy izy io. Ary any amin'ny tany zareo vazaha efa mandroso tsara reny koa ve zao mbola mety misy toy izany? Asa, angamba fa tsy fantatro. Mbola fantatsika ve valin'izany asa lazainao zany? Tsy maintsy. Matoky ianao fa mbola fantatsika marina zany. Nanampitrotraka ny tsao be fahanosoramenaka indray ny tenin'ny gouvernoura madinika. Tonga namory vahoaka tao tanàna izy amototra akaikiny amin'ireo mpisoloky. Tsy mikarakara nefa no ny vatanany fa za, satria voalazany olona taminy hoe za no nanoratra ny taratasy. Nisaotra izy noho ny fisairanako nanafadozan'ny vahoaka. Tamin'ny alalan'ny fanjakana ny lazany teo mpikabariana fa feny fakasitrahana ny olona toa ny fanjakana dia nampirisika ny olona rehetra izy mba tsy nohiny foana ny tsaobe ety mpisoloky. Fa hanao famotom-pitorana manam-pahefana raha mitranga ny toy ireny amin'ny sisa. Niova be indray izay kabary izay ka nahoraka ny hoe vaky vava tamin'ny fahaizan'ny goaibe ty gouvernoura madinika ka lasa gouvernoura lehibe hony angamba fa miandry fiantsoana sisa. Mandre izany izay mivadika moa zany. Mba mahita volana alohan'ny biby mihitsy la mpamory-tsao. No ararotsony tsy tia kosa ny felezany zany tsao zany ka lazainy fa zany to namoaka n'izany fitenenana zany anie fa te songo toerana andrakovy. Za indray zany no niarany elitany ny tsao an'ny tia manoavy sasaka sy ny an'ny tia manova avorotoko. Ka no ny ela ny dona tany atsofin'ny mpanao fanjakana. Miara-mila enda malagasy lanjabasy misy benitra no tonga naka tao aminay. Niaraka tamin'ny manambony rahatra Senegal iray fa hoe tafaverina hony avy tany mena lamba ka anonga-mpanjakana. Toy ny vakimbaratra ny fianakaviana. Naorony foko ny jery ny vadiko na mikitraka nakifiky ny Senegal lehibe any miaramila. Ny atefa tainy amin'iny izy ka niarany tsirara tamin'ny tany izy mianaka. Nanindry fo mafy fa saika hitrotra andariko ny olon-dozy io. Fantatro mantsy fa matoa miaramila ambaso ny naka dia
tsy sazongasy fotsiny vokatry ny tondromolotra no miandry ahy fa fitsara miaramila. Nentin'ireo ampantorana sady notomeriny manodidina. Miaramila Roland teo akaviako sy akavanako. Ny Roland nitarika ny dity eo aloha ary ny Roland nanara-dita ato afara. Lehibe ihany kosa ny baky ny famindra teo an-daniny avy. Toy ny zamatso ny vahoaka ny lalovanay. Tomefy olona ny lalana rehetra. Ny kapiteny Kade. Tsy nisy sazon-gasy fa avy hatrany dia fitsarana. Tsy nisy fakanam-bavan'ny aloko. Antriny ihany dia najoro teo anoloan'ny manambonina tapitsara. Miaramila ambasy misy benitra no nirantiranty teo ambaravarana sy teo anefitrano. Tsy nisy olona afa-tsy miaramila no nanatrika teo. Nanontaniany ny anarako sy ny fonenako, ny anaran'ny vadiko sy ny ray aman-dreniko. Rehefa vita izany dia nivakiany tamiko ny taratasy fiam-pangana. Toy izao ny fotopotony. Lehilahy mahay soratra, marani-tsaina, manana hery mahatsiravana fa mambay mpisaim-bahoaka. Tafaverina any amin'ny tany na mena lamba azy. Inona no avalinao izany fiam-pangananao izany? Raha tsy mahadisy tompoko lapo tsara dia mba avakio amiko ny anaran'ny mpiampanga. Olona vita fianarana sady itokin'ny fanjakana. Ny anarany tompoko lapo tsara? Hoy a. Sony tsy avakina no eto. Hoy izy. Fa ny anarany ofisialy dia chef de canton eny amin'ny faritanonareo. Zendana. No heveriko ny vahoaka tsy nahita fianarana ihany ny nitsao ka ay rehefa olombelona na dia olona manam-pahaizana aza minitsao koa. Tiako vonoana kariary io tsaopanimba saim-bahoaka io. Tsy marina tompoko lapo tsara io fiam-pangana io a. Lasao ny porofony tsy fahamarinany, fa anjaranao zao no miteny. Ambarao anay no marina fa mikariko izany izahay. Alohan'ny tenenako tompoko lapo tsara dia mba tiako hanatrika eto ny mpiampanga sy ny vavolombelona izay afaka hanamarina ny teny ho lazaiko. Mangataka izany a raha azonao ekena tompoko lapo tsara. Izavy ireo vavolombelona tadiavinao ireo? Roa ihany tompoko lapo tsara dia ireto. Ny voalohany dia ny taratasy rehetra momba ao amin'ny birao-mpanjakana milaza ny fanompoana nataoko tany amin'ny faritanin'ny Moramanga ary ny faharoa dia ireo vazaha nampiasa tamin'izany, ny vazaha be sy ny kapiteny Kade. Efa nanao fanompoana nga ianao? Fanompoana indroa tompoko lapo tsara. Tamin'ny voalohany dia 20 andro ary tamin'ny faharoa 90 andro. 7 volana katroka no nanaovako fanompoana ary tsy mba nisy tsinky na kely aza tamin'izany fanompoko izany. Taiza no nisy fanompoana 20 andro? 30 andro no nisy teto. 30 andro inefatra tompoko lapo tsara. Rangazay izany. Aoka ho hitantsika ny porofo. Fa raha misy lainga izay lazainao dia elohana ho faty ianao ary hodifirina mpahabe masim-bahoaka. Misaotra tompoko lapo tsara. Ny ato kely aloha ny fitsarana satria mbola mikarohana ny porofo ny tadiaviko sy ny vavolombelona nangatahako. Ratsy ny toerana nametrahana. Efitrano tery dia tery nisy vy ny ranoranona ny didina tsy ahazahoana nikofokofoka kely akory ary teo ambany dia raha mamanalatra eny mamato be. Tsaroko ny teniny tsy mandrava ny lazany nandetihana azy tamin'ny rano atenda. Ny aza tsy mba nisy kapoka nampivantotra ny hoditro. Teo am-panomboana dia mora tamiko ihany ny joro. Kanjo ay zava-dozy tia ny jajirika ora maro ty. Mafy noho ny mandeha.
ela andro maro tao nefa raha naharitra ny fikaroana ny vavolombelona nangatahako. Tsy ampitapakandro akory dia vaoatra ny lohaliko. Napapapapany anoanana koa sady maty ketaeta. Ay ve nisy tokoa izany olona mangetaita ambony lakan'izany. Teo ambaniko nisy rano saingy rano maloto tsy azoko ny sotroina. Ary na tia hisotro koa aza moa ataoko ahoana ny fionika akarahany kely akory. Voakeja manodidina sady tery. Ny ray andro sy tapa-monja kosa dia voakalamin'ny zareo ny porofo notadiavina. Tsy nialin'andro tokoa ny raha miaramila. Navoaka avy tamin'ilay trano kely ary nitsangana tao amin'ny toerana fitsarana indray. Hitako tao ny vazabe sy ny kapiteny Gade ary ny Bepanga. Samy nasaina ny teny araka ny izay fantany amiko. Izy ireo lahy rehefa novoakena tamin'izy ireo ny fiepangana avy tamin'ny chef de canton izay nanatrika teo koa. Le vazabe no ny teny voalohany. Tsy maintsy nanadio ny tenany izy satria nampanao fanompoana 20 andro. Sady manako nga izy ny ampankakazo tsy nandony karamana 9 bolana. Fandokafana fatratra ny nataony. Tsipiko mivelively io. Hoy izy. Mpanendrikendrika izay samy laza azy ho isan'ny mena lamba. Tovolahy be herim-po sady feno fanaovana. Izy ho nisehona risika indrindra tao amin'ny toboko sady nitaona ny namany anao rangazay. Sady mbola tea merina aza fa ny alaheloko azy ireo efa ela loatra ka sao manikiavana nandefasako azy nody avokoa aloha. Andriamatorako tovao ty aza nopotsiako manokana fa raha iverina izy dia ataoko kamadoro ao amin'ny toboko mihitsy ary nampanantenaiko karama be. Koa mangataka mba tsy ho elohan'ny fitsarana izy fa olo mahatoky. Ary na ny hoany azy izy dia iverina amiko dia raisiko kamadoro. Olo maro narakodivao sady olo mahatoky. Hitako fa niova tampoka teo ny fandehan'ny fanontaniana ka namonjy nijery le vazavoanjo a. Nitsika manefak'izay izy to nangata maso tamiko anaiky ny mba andoka azy. Tompoka lapy tsara hoy a. Vita ao ambanin'ny taratasy nosoratanay ary ambony sonianay rehetra ny hoe nahafapo anay ny fitondrana natao anay. Nijery taratasy ny mpitsara dia niatoka fa marina izay nilazaiko. Anjaran'ny kapiteny Gade kosa indray izao no nandray ny fitenenana. Mieranaoko izany ery izy nijery a. Voalohany indrindra tompoko lay mpitsara. Hoy izy. Dia tiako nisaotranao no ny nanekenao ny fiangavian'Andriamatorako ijoroako hoe tovavolombelony anamarina anazy. Misaotranao satria nentiny sahirana fatratra tamin'izao raharaha izao ka nampaneraka miaramila Matsovaly makay na dia lavitra aza ny toerana misy ahy. Tiako mantsy ny manamarika etonina fa tsy raha ran'olomeloka iray no hatrentsika izao fa fifanatrehan'ny firenena roa ampiavana dia ny Frantsa sy ny Malagasy. Raha izay rehetra tondron'olomolotra dia ho elona ho faty aiza indray izay vahoaka ampandrosoantsika eto Madagasikara. Tsisy olona ino ny fahamarinana Frantsa intsony fa mpamono antrebotrebony isika. Mihinanam-bolony tsy firenena sivilize fa minominontsao foana toy ny vahoaka ao anatin'ny aiziny tsy fahalalana. Ko isarokanao tompoko lay mpitsara ny nandraisanao ny tenin'ity voapanga ity izay niantso ahy ho vavolombelon'ny fahamarinana. Frantsa no mahazo voninahitra amin'izao ary Madagasikara no manana fitokisana ny fanjakan'ny-pahamarinana nampandrosoantsika eto. Manaraka izany dia misaotra indrindra ny Andriamatorako noho izao ny antsoinay vavolombelona mpanamarina azy izao. Raisiko voninahitra lehibe izany nanana ny fitokisanay izany
ary efa profiray makadiry sady manamarina azy ny fitokisan'ny vazaha. Nahoana ny tsy mba malagasy tahaka azy no nantsoiny vavolombelony fa vazaha avokoa. Efa renareo teo ny tenin'ny MB, vahoaka frantsay izy ary miara-miasa amin'ny fanjakana anao izay abevoy ity tanitsika hampandrosoina ity. Tsy hoe fitity amerina ny teniny akory ny lazaiko hoe manendrikendrika izay samy laza azy ho isan'ny mena lamba, fa nizingizina zava-marina kosa. Efa nilazany MB teo ny profy ny hatsaran'ny toetra ny tovolahy ity sy ny fikasany saika nangana azy ho commandant eo amin'ny tobony. Izaho kosa dia efa nampiasa azy mihitsy ho isan'ny commandant eo amin'ny toboko, ary tsy commandant fa olona nitokisana manokana mba hiandraikitra ny fifandraisan'ny birao foibenay ao Moramanga sy ny tobo tany anaty ala. Samy tsy tomika tamin'izany izay rehetra nampitondraina azy hatramin'ny taratasy tokana ka hatramin'ny entana sarobidy toy ny volabe amam-bata karaha mampiasa rehetra. Izaho nampianatra azy ny soratra sy ny teny frantsay. Natalanjonay ny akingatsainy fa tao anatin'ny 2 volana monja dia nahay ny teny frantsay sy nahavaky boky izy ary nahavita soratra mazava tsara. Niangavy azy mba hanao rangazay nefa nanday izy noho ny fahanteran'ny ray aman-dreny nono. Noho izany dia sarotra amiko mino fa nanjary mena lamba izy izao. Voloala sy fanendrikendrena tsy andrariny izao fiampangana ny sakaiza ny tokiko izao. Ka raha tsy manana profy mazava tsara amin'ny mpiampanga dia tsy ho avelako afamaina izy satria mpamon'olona. Koa mamela tompoko lapy tsara mba azo mametraka fanontaniana vitsivitsy amin'ny andriamatoa chef de canton mpiampanga ny andriamatoa Rakotovao. Nangina izy niandry izay valim-piteny meno mpitsara azy na hoeny na ho tsia. Tsy namaly avy hatrany kosa ny mpitsara fa nanompo ny masony tany amin'ilay mpiampanga izy ary hitako fa saika ny mena ahitan'ilay chef de canton ny pararehetra nangovotra atao rano andravona. Samy mitodika tany amin'ilay mpiampanga ny maso reheterany trano ary miaramila tanora sasatsasany aza dia vaky tontokelaka mihitsy. Ny fantoka tany amin'ireo mpitokelaka ireo ny masony mpitsaraka ka nangina tampoka toy ny soso voatapitrany teo. Mahazo mametraka izay fanontaniana rehetra tianao apetraka aminy ianao ry kapiteny. Hoy mpitsara tamin'ny kapiteny Kade. Andriamatoa chef de canton, moa manana profy ianao hampanganao ny andriamatoa Rakotovao? Tsy tompoko, araka ny teny midina tompoko dia nilazana izay mpanao fanjakana ifampikasoko am-bahoaka mba hanao andro maso izay olona mampiay ahy. Ko inona no ahiahinao ny andriamatoa Rakotovao? Tsy izao no ny ahiahy azy tompoko fa ny olona nilaza tamin'ny tetikady ratsiny ka dia nambarako tamin'ny lehibenay izy kanjo haina lefa ny aty amin'ny fitsara miaramila ity raharaha ity. Ka inona ny tetikady ratsy araka ny voalazanao e? Nitetiky ny amela hony izy fa tianao chef de canton isongona. Dia ninonao zany teny zany? Misy azoko inonana ihany tompoko. Noho ny fahitako ny fahaizan'andriamatoa io sy ny fankasitrahany vahoaka azy, mahamioditra loatra eo amin'ny tany amanonina izy io ary afaka ampiodi-bahoaka amin'ny teny indray mbava monja. Ahoana ny nahitanao ny fahaizany sy nahafantaranao fa afaka ampiodi-bahoaka izy? Dia nanomboka ny tantarany amin'ny taratasiko nanazavany alahelo-bahoaka tamin'ireo rolam-pisoloka izy. Hitako ato amin'io taratasy io ny fahaizany soratra sy fahaizany lalam-panjakana. Tsy ampy azy velively ireo mpisoloky nefa olona maranitra be. Samy laza tsara ho irako ny fanjakana izao. Nasainy naterina tamin'ny niaraka tamin'ny taratasy nosoratany ireo olony ratsy. Ka teo koa no nahitako fa afaka ampiasa vahoaka ty lehilahy ty. Tena mpampiasa vahoaka izy? Hoy ny kapiteny Kade. Satria renareo mazava tsara teo ny tenin'ny MB saika ampiasa azy ho commandant sy izay nambarako koa fa lehibeny tsy mandoa tao amin'ny tobinay izy. Ka inona moa fadisoany araka ny hevitrao? Raha toka namonjy ny vahoaka tamin'ny sain-dratsy ny mpisoloky toy izany izy, inona no elony? Tsy izany tompoko fa araka ny teny midina azonay dia ny olona tia mbahoaka tahaka ny andriamatoa Rakotovao izao indrindra no heverina ho mampiay ahy ny fanjakana. Manala baraka fanjakana ianao? Ataoko raha-ratsy vitavita foana ity. Ho sahirana lahy ianao. Antsoratra sambava ny teny midina azonao? Antsoratra tompoko. Nangataka ny kapiteny Kade mba ahato kely aloha ny fitsarana fa
tokony ho hita izany teny midina tsoratra manala voninahitra amin'ny frantsy izany. Sikiaja ny dadabe nosoratany Randria Miandanarivo. Administratif izany hoy ny mpitsara ka aoka hoany ary manimba ny raharantsika mpampandry tany. hoy ny kapiteny Kade. Ambarako anao tompoklay mpitsara, raha tsy mandry ny tany dia isika miaramila ihany no sahirana. Tsy ekenay manamboninahitra ny hampandrika rahan'olona betsaka eto amin'ity tany ity. Sady raha marina izany dia ny olotsoa no haringana. Koa raha toa misy fonctionnaire ratsy saina toy izany, aoka izy alefa mifanjakana hody fa manimba ny asantsika mpampandry tany. Nilay hevitra tamin'ireo mpanolontsaina teo akavisy-akavana ny mpitsara, ary tamin'ny farany dia keny ny ampiatonany fitsarana mandrapaka ny chef de canton ny taratasy izay nolazaina fa teny midina. Tsy naverina tao amin'ilay efitra ny ratsy kely tsony aho, fa efitra madio no ny sakafoko sy ny alako sasatra. Ny azo ny korana tamin'ny kapiteny Kade koa aza, betsaka ny resaka ahy ary nisaotra indrindra izy satria ny hevitra azo olona nitokiako. Nambarako azy kosa fa raha toa ka matoky azy dia noho izy natoka tamin'ny voalohany, adidiko no mijoro mendrim-pitokisana ka dia naveriko tamin'ny kosandray ny fisaorana noho ny soretra nataony tamiko hatreto. Mbola be ny soa tiako atao amin'lahy. Hoy izy. Fa ilany nanda tsy araka amiko tsony. Ka ahoana, mbola heverina amiko lasa? Efa nambarako anao kapiteny fa antitra ny ray aman-dreniko sady efa osaka mila ao eo anilany, sady za koa efa nanambady izao. Raha aby ary noho izany vaovao mafaly izany. Nefa inona moa ny amelomany lahan'ireo olo tiany lahy ireo no tsy mety mandeha karama ela? Hijanona mboly sy ompy ao tanana anay ahy, ary hitarika ny olona manodidina hiady amin'ny tsaobe, fa tsy misy olona hikiana ny vahoaka. Moa ve tsy ho fadiran'ovana izy ataony mpisoloko samy hafa hanimpihinana lavo izao? Misy marina ihany ny teny lahy. Nefa kosa raha toa ka tsy manam-boly lahy, dia tsy ho masy tena akory. Ny fanahy ny olona ary ho fantatry ny mpiray tanindrazana amiko ihany fa olona minihory noho ny aminy, ary ho sarobidy aminy tianiko na dia tsy hanam-bola azy aho. Raha tsy misy chef de canton be fialonana, hoy izy nikakakaka. Tsy fahendrena ny mankatao manam-pahefana adala, lazaiko amin'lahy fa tena adala izay manaiky mibaiko ny adala. Tsy namaly aho satria nisy marina koa ny teniny. Nefa firy moa ny olona sahanohatra ny teniny manam-pahefana tamin'izany andro ny fampandritany izany. Tsy avy hatrany dia ambavapasy. Nahodiko lavitra tany amin'ny fanaovan-dalana ny resaka, nefa naveriny eo amin'ny sehatra nisy ahy ihany. Nahita hevitra vaovao izy azo manampy ka aoka tsy ho laviko intsony satria hevitra tsara. Tsy izay rehetra tsara aminao nefa kapiteny dia mety ho tsara amiko koa. Enoy aloha, misy vazasakaizaka eto an-drenivohitra, mpividy vokatra sy mpamarinentana, ka hoentiko any lahy ary miara-miasa aminy. Tsy ho mpiasa ny fampiombona antoka kosa, inoko fa omby mihitsy izy raha manan'olana mahay vahoaka tahaka ny lahy io. Mitaraina lava amiko mantsy izy noho ny tsy fahitan'olo mahatoky. Miala tsiny amin'ny fitiavana kapiteny fa tsy azoko atao niaraka amin'izany sakaizanao izany. Dia no hazavaiko tamin'ny fiaonany kopa sy jabo ary fony raty. Rehefa tafahoana soma tsara izy ireo ka tafaray dia voatelina atao fony raty jabo. Fa ikopa no nanjary ny alehibe sy malaza. Malain. Hoy ny kapiteny. Ataon'ilay inona ny anarana rehefa tafaray amin'ny lehibe la? Tsy fantatrao nga fa ikopa koa anika mbola ateliny betsiboky. Dia ahoana koa? Farany dia mba ateliny ranomasimbe ndraiky io sy betsiboka. Daly lahy. Rehefa izany ny fomba mpiainana,
maninona raha mba mizotra amin'izay izoran'ny vahoaka miara mitombo dia miara voatelina any miala amin'ny fampianarana nomenao zany ka tsekeko e na dia anao ihany indray aza no nanomeny hevitra ao fampianarana ahoany nefa izany sortoa dia lamasy ainao toyeny aoka fa marina indray ny lehilahy mahazo mirehireha zao rehefa mody any frantsa fa nasondrotra olona iray miaina araka ny tsangakevitra zanaka kapiteny kadela frantsa zany nanao ny fanjanahantany fa ianao kosa nanao ny fanjanahantsaina mahalain hoy izy sady nikakakaka tena adiniko tanteraka teo amin'ny koranana itony hoe olomeloka miandry fitsarana ny aty e samy hafa tokoa la ny tebitebitsain'ny olo amin'lohan'ny fitsarana fa raha tahaka dia tsy nampiraika na dia kely aza na ho voaheloka na ho fitsorana tsy zany ho tsarainy zao raha hiditra indray ny fitsarana fa ny fahefana ny chef de canton sy ny mpibaiko azy tolakandro hariva dia niditra indray ny fitsarana nation le chef de canton teo avokoa ny taratasy nisy ny teny midina mazava ireo ka dia misaotra anao hoy ny mpitsara fa anjaran'ny kapiteny kade sisa ny fampiarana amin'ny fandamina-pahefana misaotra tompoko lapitsara hoy ny kapiteny kade rehefa nivoaka ny didim-pitsarana dia tsy nisy ny hoe lohana teo na ny tenako na ny ampanga afaka nadidio ary noho ny tafavoaka dia samy nifandrombaka nandray ny tanako ny kapiteny kade sy ny vazabe samy ny angavy azy fierina no kamatorany amin'ny avy tsy namalo sarotra fa samy ila mpandinihana amin'ny saina tony tsara zany fa zao mbola mikorotana ny heritreritra nisaotra azy ireo tamin'ny teny nataony avy ka nahazoko fahafahana dia nanao veloma azy ireo ny kapiteny kade dia nikiry anatitra ny tanànanay hoentiny tagnilo amin'ny soavaly ina ka ateriny amboninahitra tia hitany vadikony izy ka raha azy amin'ny zavatra maro sady tia hitany ray aman-dreniko sy ny rafozako tia hitany olona ao tanànanay mba anary ny fananendrikendrika tamin'ny chef de canton tsy azo norarana izy ka dia niara-ny taingin-tsoavaly zay nitangorona ny vahoaka nahitany vazaha sy ny soavaliny tsaroko zany raha ny ray filanjana tamin'ny hafa iny to zaza no babena velona indray ny raiko saingy ray vazaha mba nifampiredika teny frantsay tamin'ny vazaha izy ireo moa ve ny mahalala na marina ny teniko na diso fa rehefa sahany boredika tamin'ny teny-bazaha fotsiny dia fa nahagaga azy tsy ilaitroko aibe hoy indray ny orako ny olona za tsy sanandika ny tenin'ny kapiteny kade fa izy no navelako ibadabada tamin'ny vahoaka teo lazaiko anareo fa olona tsara rakoto vao tena tsara tsara fo tsara fiainana kaza endrikendrenareo tsony fa tiavo olomanga nondotra anareo izy io ho sambatra nareo raha endry aminy anitra kosa nareo raha andao eto izy azo nareo ve ny teniko etompoko azo nareo tsara be etompo misaotra nareo veloma dia samy nofeperako tsy andray na hanelitsao ny olona fa lehibe loatra ny fatiantoka nateraka izany ary nasaiko ny rava izy rehetra ny kapiteny koa nangatadalana mba handefa tsy nahandry sakafo ary nampanantena izy fa mbola iverina ny ray andro any
Ako efatra no ndray ny vonon'ny vady ka nanaova fanasana ho anay mianakavy kely. Samy mibata vody akora ihany ny lehibe aloha. Fa zay ny vady kosa mba nanala izay ho afaka tamin'ny vitiny rehetra teo. Natao resaka ampihinanana ny zavadrehetra niseho tany amin'ny figadrako tany. Hatramin'ny efitra kely mamanala ny ranirano vika hatramin'ny fitsarana mba mitenin'ilay vazabe sy ny kapiteny Gade. Varinako izany ery izy dimy mianaka ny haino any tantara. Roviana ihany re ianao tiany mba ho afaka amin'izao gidragidra samy hafa izao e? Hoy ny vadiko. Rehefa maty, hoy ny valiteniko. Izany ve ny toanay nanaka raha hoentina mandra-pahafaty? Tsy mahafoy andro. Mety ho voasoratra ny zavatra azy eo roneny a. Ary mety ho samy hafa endrika trany izy nefa ny ady aty koa dia ho eo mandrakariva. Adininy? Hoy neny. Efa nanapa-kevitra mantsy izy mianakavy fa zanona amelo maso ny anarany ahy eto amin'ny toerana nametrahany ahy eto. Tsapako fa nanana ny anarany ahy eto amin'ny toerana nametrahana eto. Tsapako fa nanana izay mikendrena izy matoa tsy mba nalefa nosokolona satria izy enina menadazoko izao hitanareo lasa ny akafa rehetra any. Izy miravavy tendry motrolona. Za kosa no man'ny andry ny tanàna eto ary ninina fatotra teto mba hosorona ho an'ity toerana ity. Nahoana no anaiky hosorona anaka? Hoy ny rafozam-baviko. Ka raha mba misy lalana hafa ahita-mpiadanana ve ny kely volana tsy mba rangahy e? Tsy ahasoloingay eto ianao tsy akory raha mavomavo. Itopoko laharainao ane ka nanakareny e? Fantatro fa nanakareny izy nefa tsy ny arena loatra no nahatoteny azy eto fa ny saina ambony nananany fanahan-dalana tao anatiny. Raha ny amin'ny lalana aloha hitady ve tsy ahita fa tsy handeha ntsony ahy. Mahantra ny vadiko raha ilozako lavo izao. Sa ahoana raha velo? Za kosa nga tsy hoentinao anaraka anao fa hajanona lava eto. Jerenao izao ny vadin-jokonao rehetra tsy misy mitoetra eto fa samy miaraka amin'ny vadiny ihany avy. Za koa mba handeha ka. Andeha ho aiza ndriko? Hoy reniny. Aza ilazanao fa efa osy. Hoy koa neny. Ny lehilahy no mivoaka mitady lalam-bola anaka fa ny vehivavy mampirina ny voangina eto an-toerana. Hoy ny rainy. Ka ho sarahanareo amin'ny vadiko aho zany. Hitady volana izy, hiasa mafy, nefa tsy izy mpikarakaraka tsy hahantra rery any. Tsy zakako eritreretina nefa ny vadiko amakanina nefa zahay eto efa natao hanohana azy amin'izany. Entiko ianao rehefa asain'ny olona mitady lalana ialany eto tsika raha velo a. Za koa tsy handeha rery intsony fa tsy maintsy manaraka ny vadiko. Eny tsy azonareo ilozana letra izay fa mijanona. Hoy dada. Fantatra ialana adidin'ny lahy eto ka ho azon'ny lahy ialana. Lehilahy ny tena fa aza miamboa didy. Ny tena ny olontsoroka ny ialahy. Marina izany. Hoy ny rehetra. Nanomboka ny tantara ny resaka sy ny kapiteny Gade ny amin'ny tokony hitadiavako lalam-bola miaraka amin'ny vazaha. Raha haingam-bola ny mamarina hitanany an-dafy sy manafatra avy any. Nambarako teo koa ny fitaomany am-bola hiara-miasa aminy hampitombo ny fahalalako. Notokafako teo ny tombotsoan'ny miala toerana nefa meko setry ny lehibe fa tsy vola ihany no antony havelomana. Andraikitra voasorotry ny raikitra eto ka tsy afa-miala. Tsy ela loatra taorin'izay dia nahatonga taratasy tamiko ny kapiteny Gade nampiantso aho fa hiala eto Madagasikara izy ka misy hafatra tiany hapetraka amiko. Ao Antananarivo no toeran-kiaonana. Nandeha tanana dia ny fanaoveloma fotsiny ihany aza. Teo amin'ny fiaonanay dia mbola ny angavy ahy izy latsaka miaramila raha tiako fa entiny hiaraka amin'ny hianatra amin'ny sekoly manambonina hatra any an-dafy.
no any an-dafy mba nanaitra kely ihany nefa raha tia moa tafalatsako miaramila ka tsy lasa hiaraka amin'ny kapiteny Gady fa voatendry any lavitra ny fotsiny. Tsy faty antoka be. Maty avokoa ny zava-nokonasako rehetra. Fantatrao ny antony tsy azoko manaky ny teninao tompoko lahy. Oya, hitanao maso ireo andraikitro. Ka fisaorana anao tolotranao indray amin'izao fiarahantsika izao. Ko veloma so avatsara ho tsara mandroso ho tsara miverina ry kapiteny Malala. Angamba koa tsy tavaverina ty intsony fa mba hijanona tandrazana tahaka an'lahy zao ny ahako any amin'izao mba foana ny tanàna navelan'ny ray aman-dreniko. Eny hoe misaotra ny lahy fa nampianatray hatsiaro ny adidy akaiky. Fa izay ilizay dia revorevo ny lavitra fotsiny. Andeha hody arako tovao mba hakavady koa. Ary hianatra ny lahy hivelony eo amin'ny anjara-tany nabe. Ka alohany andehanako izany dia izao. Amin'ny mahazanako any lahy ireto lovatsaina apetrako amin'ny lahy, boky maro karazana izy reto. Boky fanalan'andro ny sasany. Misy boky tiako vakily lahy nefa tony dia boky momba ny toetra ilaina sy ny fahaizana hijoroana amin'ny fitondrana olona. Ka na tsy manamboninahitra amin'ny grady azy lahy dia manamboninahitra amin'ny fahamendrehana. Ireto koa misy fanakakely vitsivitsy eto ny vadiny lahy andravana ny tokantranony. Ary tiako misy vola kely anapio izay entin'ny lahy miainga amin'izao soro-dalàn'ny lahy maty hidera izao. Tsy ambontsony ny teny entiko misaotra anao ry kapiteny Malala fa ny foko no borahako aminao. Ato boky ato voasoritra tsy ho azo ny ninona kosehana ny anaranao. Omeo aty ny adresinao fa hosoroatako aminao ny fizotran'ny fiainana ny tiana dia any azy ianao no mitoetra. Mbola ataoko ray aman-dreny filan-kevitra hatrany. Saminy etsi-poteo izay mianaka. Fihetseham-pondehilahy moa ka tsy nisy raha maso latsaka fa ny tanana fotsiny famipihana mafy teo sady nahotsokotsinoko izany ery. Nanasa azy mba hiara-misakafo farany tamin'ny mpianakaviko. Sakafo malagasy atserovany tsirom-piainana ivelomanay. Nanaiky amin'ny kafaliana izy. Tamin'ny andro voatokana iarana amin'ny sakafo dia tonga mialoloha ny kapiteny Gady fa tia hitsangatsangana hijery ny fariparitry ny fananako izy. Gaga izy nahitana tambobe nisy ny ankiziny razanay. Ary raha niresadresaka tamin'ireo olom-bitsy tavela teo izy dia vao mainka gaga nandreo hoe nomena izara lova ho azo mba amin'ny taranana izy ireo. No azavaiko taminy fa ireo ray aman-dreniko antitreo anie ka tsy olona niteraka akory fa mpitaiza fotsiny ihany. Saingy efa tonga ava-tsy mahavoka raha itaolambalo aminay amin'ny fahasandrazanay koa ratra izay maty. Ny fianarana no mbola tsy ampikely ao andohan'ny lahy. Hoy izy. Fa ny fahendrena kosa efa manome an'lahy fo volamena. Resinay tamin'ny basinareo fa resinareo izay tamin'ny fitiavakavana. Izao lazainy lahy nanao fanjanahantsaina, ialahy kosa lazaiko nanao fanjanaham-po, ary babony lahody any amin'ny akan'ny ray aman-dreniko. Teo am-pisakafoanana dia nandrosina ny tanin'ny kapiteny Gady ny vadiko hoe azafady kapiteny fa mba misy zavatra tsy mampandry ny eritreritro ka tiako anontanenanao. Ino izay anaka? Tsaronao tsara angamba fa endrikendrika fotsiny sy resaka tsy hitany andohana na tonga ny vadiko tany an-dranomaizina. Tadidiko tsara. Ary moa ve tompoko mba manelitsao tahaka an'izany koa ny vahoakany aminareo vazaha? Eny anaka, misy tokoa ny manao an'izany. Misy tsao be ary tsao mangina. Ka olombitsy sa vahoaka tompoko ny manao an'izany? Olombitsy ny androany ary dia ny ely amin'ny vahoaka. Dia mba misy olo-kendry sy tsara fianarana koa ve tompoko mbola mety handray tsao sy anely an'izany? Mety isy anaka.
fa inandray ary tompoko ny mahatonga ny olona anao an'io tsao io e. betsaka ny mahatonga an'izany a nefa saika mandrakariva dia olona be fialonana ratsy fo ary mahavandoza moka ny tsao raha endrikendrika ny nataony fa ny olona limbaovao kosa dia mampandrosofina amin'izay lazaina aminy sady manitatra rehefa milaza avy eo mo tsy ny tatsatsy ampy fahalalana ny tokony ino tsao tompoko fa ny olo mahalala afaka andiny-javatra kosa ny tokony tsy inomino foana ntsony ekeko ny fahamarinan'izany anaka raha mbola tokony ho izy nefa kosa dia tsy vitsy ny olona tokony ho afa mandiny-javatra no tsy mivonika andinika loatra na diso fandinika koa ary rehefa iariary ane ny marina teoriana tompoko dia hitondra henatra miaraka amin'ny olona bady koa ny endry piseho zany anaka ary ny temiko izao no anankiray amin'izay efa niarany dia mba hanjarako indray no antany anao kapiteny e hoy a fa tsy mba nampandry ny eritreritro koa izao resako izao miala tsy melo nefa aoka tsy hadiso aho amin'ny fihavanantsika fa ilaza iny ianao rakoto vao no arava amin'ny fihavanantsika tsy inona akory tompoko fa tsotra ihany lazao ary inona indrindra moa tompoko no tena anton'izao fanjahana tany ataonareo izao mba hanotanio hoe ny tenanao rakoto vao inona no antony nandehanany miaramila ova kany amin'ny tanyny foko hafa iran'ity nosy ity samy hafa amin'ny anareo zany tompoko izay tsy mivoaka ny taninay fa nareo mivoaka ny taninareo sahala ihany fa saingy tsy dininao tsara hainao azavaina tompoko ny fidoviny tsotra dia tsotra hitanao fa tsy ampy ny nitondra varitra fotsiny tany anindrana ka dia nanao izay amokarana ny tany lonaka koa ianareo mety ho voasakatsakany nareo raha tsy tena tompo-pahefana ka dia nanao fanjanahantany aloha tsy fanjanahantany mihitsy tompoko ny nataonay fa fampivondrona pirenena araka ny hevitra ao mpanjanahantany fa tsy hevitra ny foko nozanahany mba satry nyreny foko madinika noresenareo reny ihany koa ny tsy noelongeleninareo fa ny adampinaritra dao amin'ny faritany tao hitanao ny fitoviny terenareo hitovy fotsiny tompoko fa tsy tena nitovy a zao ary iza ny tena nampivondrina ny firenena malagasy ianareo sa zay nareo koa ve nampivondrina ny firenenay izahay indrindra izao nanambatra tamin'ny teny sy tamin'ny asa fa mitovy zo ny malagasy rehetra tsy misy tompo sy mpanompo intsony kanefa nareo nampitovy zoana rehetra eo ambany fanomponareo ny asa fanompona mpanaovinay dia ho fanasoavana anareo indrindra ho hitanao tsara fa raha vita soamantsara ireo lalana mampitoy ny an-taninarivo sy morotsiraka tsinanana sy andrefanareo dia izy tombosoa sasainao anareo fa tsy ho lalana naleha mpitondra ranto ray volana dia ho vita fitaterana vaovao anatin'ny andro vitsy iray na roa monja rehefa afaka ataona maro ka tsy hanampaketo intsony ny fanjakana frantsay ary tsy maintsy tonga izany mbola hitoetra eto aminareo ihany ny arabe nataonay hisaotranay indray aza ny taranankareo any aoriana any toy izany indrindra nazonay ny arabe malalaka dia malalaka sy mahitsy any frantsatsiny ny miaramila romanina ny nampandritany fa izay resinay ny razanay nanao arabe izy ireo nanao tetezana tohadrano ary trano vaventy sorena ny razanay fa nampanompony fa izay taranaka taty aoriana kosa nandova zavatsoa izay nitovonanay nanerana ny frantsa manontolo tsy fantiantoka ao anay ny idiran'ny romanina nanjanantany fotoana voafetra no hitoeran'ny fanjakana hafa ao amin'ny tanin'olona fa mbola hialy eo ihany izy tsy maintsy mialy eo izy na tiany na tsy tiany taloha dia ny grika ny nanjanantany tany amin'ny romanina ka nanome fianarana ho azy ireo kosa taty aoriana nandresin'ny frantsay ka nampianatra anay zahay nandroso talohanareo ary tonga nanonitra anareo mbola ho avy ny alanay amin'ny fanapahaneto fa ny fanorenanareo mafy rehetra apetrakay kosa tsy ho sainareo ravana fa mbola tohizanareo manerana ny tinosynareo ity tantaramariny izany anaka ary aza dia fohy maso loatra fa rahatr' izay ka tonga fireneny dembe sy matanjaka nareo iza moa ny malala fa mety mbola ivoaka tinosy ity ka andeha anjanantany any ivelany any na ny hafa izay mbola tsy mandrosony hoe ianareo koa no mety andrato zavatsoa aty aminareo
ny zava-tsoa ny vokatra izao fanjanahantany frantsay izao. Mahazava aminao ve rakoto vao fa mitovy ny nataonareo ova sy ny nataonay frantsay izao. Ngamba mbola tsy navita firinareo satria mbola voateo amin'ny fampandria-tany nefa ny dia tongotrareo anrehetrany dia oraketiny tantara-pandrosoany ty fireneny ty. Resy lahatra tsy fidiny teo ny kapiteny vareny mahay miresaka sa zany mbola fofofosainana fa to dia nisy ny toviany tokoa ny zavatra izay noveriko tena ny fanohatra ohatran'ny atsimo sy ny avaratra. Mahay milaza zavatra angamba ianao kapiteny ka dia to mitovy izay nataontsika anefa dia enga nefa tsy dia hoela dia hiala eto nareo. Aoka mba ho elaela ihany fa manjary tsy mahavita firy amin'ny lovasoa apetraka amin'ny taranaka-reo zay. Tsarovy fa miara-miasa amin'ny fiainako avy ny firenentsika ne sika izao meloko izay raha nandatsadra teto kanefa tsy hamela soanareo ary meloka ny ova raha nandatsadra teto nefa tsy asa mpandrosoan'ny malagasy tsy vaky volo. Resadresaka momba ny asoan'ny tany eto Madagasikara no nitoy an'izany dinidinika soratra izany. Tsara ny tombonareo hoy ny kapiteny. Tena azo lazaina fa nosambatra ny nosonareo satroka hiara-monina aminareo nefa mba manina any anay ka andeha hody. Ary mba tianao ve ny tsiron-tsakafonay malagasy kapiteny? Hoy ny vadiko. Tiako tokoa anaka, tena voko be saingy na voky eto aza tsy maintsy mody fa mamy mody ny fiteninareo. Toy ny amin'ny fanaovam-beloma dia tsaroana fa nisy fihotanam-po mitovy lanja teo aminay telo mianaka samy nalaky saraka. Ny vadiko aza dia latsatra maso tokoa. Afatrafatra sisilany no hoe samy manoratra aza mifanadino. Azafady ary dadabe, angamba tsaronao fa ela be zay tsy sananapatapaka ny tantaranao tamin'ny fanontaniana nefa misy zavatra sasatsasany tiako hazava ka oka kely indray aloha mba hamaly fanontaniana ianao anio. Tsy maninona be ma fa anontaniana fa vonona ny amin'ireo ray aman-dreninao ray ny Davao sy reny Davao zany moa ve nahatratra ny voalohany zanakareo ihany koa izy ireo? Nahatratra tokoa izy anaka. Ankizy roa no hitany dia izy mianadazokony reny sesy dadatoanse zany dia milevonao pasan-drazadika tokoa ve zany? Ka ray aman-dreniko mihitsy anerse ny nakaniny zao ny eny dia tonga ronono ny tsirokanina no hoaniny ary dia nijejefiko kosa zany ny ainy no nomeny ka fasana ve tsy ofiko azy ka ahoana ho ireo mpiray fasana aminao? Tsy nisy nandasarotra izy fa nanaiky tsotra satria afatry nga zany. Mba aiza ho aiza ho pasantsika ao ara no misy azy ireo? Mbola toro-konsera sendra mivony fasany nefa engany ka hoely zany fa mora toro ihany na amin'izao resako zao aza. Eo amin'ny lafiny atsinanana misy farafara amin'ny fanao tonga telo, ny eo ambony indrindra razambeninga, ny eo amin'ny atenatenany inga mivady ary ny eo ambany fahatelo izy mivady ny taiza. Ary mba nakaiza ilay fofombadinao? Nanahoana ny farany? Ataon'izay inona zany fa zavaka fanontaniany. Fa nahoana kosa reno afeniny lasa ianao te hitantarako no reny be anse anontaniana ary fa izy zany no vonikilazako. Zao kanjory be manotoy ny tantara iny tsy raikitra ny fanambadiana tamin'ilay zanakay arivo namoizana indray benareo. Nangaina teo izy satria efa ratsy vava ary ny tady koa moa efa nahazo vady raha teo. Noho nitany fa tsy misy hevitra tsony ny azony indray benareo dia nanenjika sy nanaratsy aneny nataony.
tateoriana mantsy vao fantatra izany fa ay avy taminy tsy marina rehetrarehetra ny eleran'ny tanàna. Tena nahavanondozana anakarama-mpamorika aza hono iziko ka noho vao hiakabohatra le rangano karamainy vao nahafantatra ka dia ny babababa sy ny fompoana teto hoe ataoko ahoana re tompoko ny fa nisy ratsy ny zanaka inga. Efa nanakarama-mpisakan-dalana koa izy nefa ny rifatra ireo fa tsy laitra. Iza hoy dadabe? Iza ny tsy laitra? Lazao ny anarany. Ianao ka? Hoy neny be dia toran'ny teo aloha izay telo mianaka. Nandrafirafy ela tena izy nefa tsy nampiova fentra ny tokantranonay izany. Fa tsy nahazo vady izy. Ka voatery ny avy-jala mantsy izy satria tsy tiany raha tsy olona mitovy saranga na mihoatra noho ny tanany ray no natondriny any dadabe. Noho iza? Noho ianao ka? Vady mihoatra ny ray benareo ny azo ny ekeny. Taonany maro izy nanao tany foana teny. Nandany tena noho ny ampy fotsiny. Lazain'ny olona sasany aza fa niarana ody atraizatraiza izy ka lasa mpamosavy. Izay marina ny amin'izany aloha tsy fantatra fa ny fiafarany dia lasa ny findrafonenana izy rehefa maty ireo ray aman-dreniny. Lao izy sesy. Renay nefa tateoriana fa to nanambady ihany izy tany amin'izay nisy azy tany. Ary le chef de canton? Lalina fa nampiroronin'ny olona izy ka raiki tahotra ery. Fa hoe raha namono biby tsy nahafaty ianao izao dia io fitoerany. Reniko mantsy fa hoe nanatitra taty an-trano ny kapiteny Kade ka dia vahatra mihitsy ny tonga ny fona taty amiko. Nambarako azy fa tsy nikasa nisy ratsy olona mihitsy aho. Nampitony azy koa fa raha hitory azy zany aka ho afa-potsiny izy satria mety ireo olona ampiapahanga tany aminy no vo na ny manam-pahefana eo ambony no ifandono amiko. Samy tsy misy azoko atao nefa na ny ampahorony madinika na ny ifanandrina amin'ny mpitondra eo ambony sady tsy te ho alan'andriana no tsy te ho alam-bahoaka. Nolazainy fa tsy dia ny fitoriana loatra no ifonany amiko fa ny hery hafa izay mety hanimba azy. Tsoroko aminao tompoko laho iaho taminy fa tsy mba tanana natao amon'olona reto. Mbola tsy sananapitrain'ny olona na dia izay tena fahavalo ny fofinaiko azy. Raha ny herintsandry dia izany no marina ambarako anao. Fa raha ny hery hafa toy ny hoe ody ratsy famorehana olona kosa tsy mahalala an'izany na dia ohatra ny loha-paingotra aza. Hatramin'izay dia tonga mpisaka izy izay. Nefa tataoriana rehefa tanteraka ny hevitry kapiteny Kade ny amin'ny tokony androana ny fonctionnaire vazaha ho voaroaka hono izy ary tsy hita popoka mba amin'ny fatiny. Ny olona sasany indray nilaza hoe nentin'ny vazaha mba ampiadiana any an-dafy ihany hono izy. Asa izay tena marina fa ny azo ekena dia nolazainy ny vady aman-janany hoe tsy hita izay nanjavonany. Inona indrindra moa ry dadabe ny hevitra ao amin'ny hoe tena lehilahy io. Imetsaka ny namerimberenanao azy teto nefa tsy tena mazava amiko izy io hatramin'izao. Tadio anaka fa ny velon'ila ihany koa anie no maty ile. Raha lehilahy no tsy afaka hivelatra amin'ny lafim-piainana rehetra dia velon'ila izy ary maty ila koa izany ka tsy tena lehilahy ka. Izany hoe olona tahaka an'iza ny tena lehilahy? Olona tahaka an'inga
feno fahendren'ny tolo nanam-panahan-dalàna ny velona tamin'ny soratra masina ka sady tian'Andriamanitra no antra olony. Olona tahaka ny kapiteny Kade manambonina trambony sady lali-pahaizana nefa tsy mba nanososony madinika fa nahavatra ny ondrika apitraka izay vo hitsaka. Olona fandriam-pahalemana ary tsy nanaiky hampanjaka fahefana tamin'ny tsirariny. Olona mazava sainy ary marina ka sady saro-piaro amin'ny voninahitry ny firenena noho ny tsy miray ihany koa ny an'ny firenekafana dia hoe firenena resy ny asa. Olona tahaka ny Goibe zatra ny mafy hatramin'ny androm-pahazazany ka mafy toto tsy mantom-panala tsy lanaky ny ainandro ary tsy resy ny sarotra tsy mohaky ny miadana vonoka isedra ny tsahan'ny olona sedrainy. Mazava mise olona toy izany no hanomana konse. Olona raikitra telo ka sady manam-panahan-dalàna tahaka ny nga no ambony saina tahaka ny kapiteny Kade ary matanjaka rabatana toan'ny Goibe. Angamba tsy ho vita akory dadabe a. Nahoana ny tsy ho vita e? Zany no atao hoe tsy maintsy takinay am'se. Tsy maintsy noho izao antony roa izao ka satria voalohany zanako se ny rahako no mikorina ao am'se ary faharoa satria mpianatra se ary mianatra ao amin'ny sekoly ambony. Ho tena lehilahy no ilazana ihany se ka. Tsy mazava amiko ny hoe tena lehilahy nefa miankin-doha. Miankin-doha ahoana moa? Mila alonaka iakinana. Zany ve ho tena lehilahy? Tahaka ny mpianatra rehetra ihany anaka. Miankin-doha aman'olona izy mandra-pahainy fa rehefa tafita so eo izy dia mandeha rery amin'izay manitatra ny azony sady manely zany amin'ny hafa ihany koa hoe raha mbola kely mila fialofana fa rehefa lehibe ialofany madinika. Ary araka ny ndreko ny vazaha mitany faratapon'ny fianarana no tena mila patron. Ary dia tsy tena lehilahy zany izay miankin-doha mandrakantitra. Aoka se ihany no maliny fanontaniany fa raha kely babena tanora metehatra antitra tantanana tena lehilahy ve zany? Tsy ka mazava am'se mazava fa tiako mbola misy tsy mazava. Raha naradianao zao dia ataoko fa tsy tokony hianatra elany an-tsekoly intsony fa mba araroatra ny androm-pahateranao esako any an-tsaha amin'izay. Ny asa tsaha moa ve tsy fianaranareo koa ny an-tsekoly mianatra izay fa samy hafa amin'ny anareo. Tsy maninona zany fa ho hainao miandalana ny aty amiko farandry dadabe moa za ty ve ho manina olo manam-pahaizana mba ho andry ny vahoaka tatsaha eto toerana na sa olo mahay hanompo vazahany amin'ny birao? Samy mety ireo anaka ka zay tianao no hoany vary. Hijanona eto moa ianao tsara andro fiakinana no madinika. Hitana birao ianao hafajaly amin'ny tsy fahamarinana ny vahoaka. Ny toko fantatrao sy hazava-tsara ao andohanao dia izao: ny tena lehilahy dia tsy olony fitiavan-tena fa mpanompo ny fireneny. Miaka-drantsana ny lalam-pivoarana ka tsy afaky ny mpanao mory. Mazava amin'se mazava fa misaotra tompoko. Ataovy azony se amin'izay ary ny sikajiny dadabe. Ny farana teo sikajiny dadabe nosoratany Randria Miadanarivo.